ny filohan'ny république andriamatoa filohan'ny république sy ny tena koa tsy malala mihitsy ny zavatra misy tamin'izay fanomezana lalana tamin'ny certificat de navigabilité provisoire na certificat de modification provisoire tsy malala zany andriamatoa filohan'ny république ary tsy malala an'izany gatika fanampiana ihany koa tsika satria zavatra an'io misandraka amin'ny firenena maro dia amin'ny ACI dia mangataka fanampiana kotsika fotsika manao ny investigation rehetrarehetra amin'ny zoro américane amin'ny FBI ary anatin'izany koa ny iarahantsika miasa ny Interpol. Fa jerentsika ny tantara ohatra ny ianao ve ohatra tsika telo mirahalahy reo andrea malala fenoasina andrea Tsilavier Gaëtan miaraka amin'ny Ratovinarivo Centre tsika efatra reo zany rahalany ve filoham-pirenena andrea Tsilavier Gaëtan dia ministra ny fitaterana andrea malala fenoasina rehefa manao an'le taratasy rehetra amin'ny lahara-pamantarana eto Madagasikara ve alefa ny ivelany dia tsy fantatrao ve zany rehefa tsy fantatrao ke zany andrea Tsilavier Gaëtan raha ina moa zany mahafiloha an'le filoha ao anaty tena mipetraka zany le izy hoe tsy lay filoha tsofa le fia de loha dia eo any koa le filoha le manjavozavo izany hoe rehefa tsy malala le tantaram-pirenena sy maharaka intsony amin'izay zavatra tokony ho fatarina eto Madagasikara tsotra lizy tena za tena zay vo iteny hoe merci président ohatra nareo teny hoe tena tsy vitanay raha ngaty fa ametra-pialana zay de tsofrance tsisy raorao io fa nareo zao raha vao mbola mikiry biby eo zavatrafa ny hafarany io zavatrafa ny hafarany io satria le eo amin'le raharam-pirenena tadiditsika tsara ngamba Gaëtan andrea Tsilavier efa noetsika teto laiko fafa 12 000 ariary niteraka resa be mihitsy ary natao fanadiadiana rehetrarehetra zay voafafa tao amin'ny tantara de voafafa zay voaroaka tao amin'le rehetra tao anaty ministera de voaroaka zay voatsoka moa efa fantatritsika bobo sisety tetsekila be de be zavatratsika reny nefa le olona nalaina indray le olona avy eo raha tena hoe dingantsika ty amin'ny farany tantara nisy tantarana vaivay ve teto ohatrany raha Romivozy Andrianarisoa nanala baraka ny filoha ny mpitondra fantsakana ane zany olona zany rehefa navela tsy mbola maina akory ny ravina ny nanana de natsona indray izy mangikina hoe avy indray aty satria na ny antony mahafantatra le aty vilany izy ao ary eo anatin'izy ity izany olona izany ministra ny fitaterana zany tsy tao anatin'ny ministera izy tamy voalohany fa teny nivo fiadidinan'ny repoblika foana raha tadiditsika ny tao foana izy hatramin'izay ary rehefa hita fa tsy nanana olona itsony zay otinendry de natsona daholo navoaka daholo ny tao anatin'ny hitatsika koa ngamba Delmonteny atao hoe tao anatin'izany fiadidinan'ny de natsona daholo hoe tsy misy olona hiaraka amintsika tsofa de zao avinareo vereninareo aty amin'ny ministera fa atao ministra nareo atao an'izao sy zao za zany eto de tena miteny mihitsy hoe tsy lay fanalana an'ilay ministra ny vahaolana fa le hoe fanalana an'ilay mpitondra sy lay prime ministre mihitsy zay tsy malala le tantara de eo tsefatsefaneo rehefa mangotraka be le tantara de mo de hoe nalefa nenanina indray ry Fenoasina sy ry sy mamany io ke le fandrebirebena tena hita mihitsy hoe tena hainareo raha nga milalao an'le communication maloto de avy eo le ny anany tena mahalatsaka ana mihitsy lefa nenao neny foana intelo zao neno tamin'ity marainy ity le miteny nytoneny mpampanao hoe nalefa ny toerana fanaraha-maso ny tompon'ny fety de miteny any izy miteny any de izy mianaka moa zany ny tompon'ny fety sy ny reniny de nalefa vonjomaika ny tamora aiza ahoana raha ho azy zany ainao zany le jeu de mots anatin'le izy hoe aiza marina raha nalefa izy le ary satria le fitazomana andre manko le re mantsakandrina io ane rehefa tena jerena efa impiry teny ny tena nanao fanadiadiana tena fa ohatrany akany izy io tsy olona voafonja mihitsy nipetraka ao ohatrany Claudine zay aiza zao iny olona iny za zao iny ro teny za tsy teny hoe aiza izy fa tsy hitako izy aloha misy zavatra misy zany ao anatin'ilay izy misy ve zany ny tena fametrahana lay olona hoe aiza marina reo olona ireo maninona le izy rehefa nangotraka be ary mbola io tsy maintsy mitovy foana io resaka momba mibohina 777 200 inona ny toy any teo 5 heures 5 heures rehefa mandeha io
de aza vonona tsy nafaty an'le afo le nataonareo ny fampidirana ponjany reny na hitajonanareo anazy ihany maninona efa ray volana mahery aty ariana efa zay ny takiny le ray reo le nanana ny maty kavana tompo manjo sy ny reo ny takiny de maninona zao vao mody avoaka eo de hoe amin'ny andro ariva de tonga de hoe nampidiro zay zany le famonona afo le tsy nafaty an'le izy aloha tsy nafaty an'le izy fa ny olona zao de mifantoka atao natin'ity boina 777 ty satria mazava zany zao ohatra mivay akandrina fa tsy maharaka ny tantaram-pirenena raha Joël Landry sy ny prime ministre lehibe any gouvernement hitako ane le zay zany no mahatonga jereo tsara ane le tantara tsy mbola mahitana mihitsy nareo ny teny ny prime ministre lehibe any gouvernement zany fa jereo izy nangingina tany jereo izy le nanao le passation fa nijery le ministre fa izy de niondrika satria menatra enatra lehibe teo anatrehany le hoe ty lena ary io tsy izy rery tsy le ministre rery ny lavatanana fa matoa hita fa voaka tsy vita ny rery io za tena miteny an'izany zato isan'izany tsy vita ny rery io fa tsy maintsy misy olona tao alaivo zany aloha ny ambaratonga raha raintsika ty ambany eo le ministre de eo le ny aviation civile ACM de miakatra io de miakatra any amin'ny prime ministre de makany amin'ny mpitondra io zany rehefa mifafana za de miantso ny tompona andraikitra isan-karazany sy ny sehatra raisam-pirenena hoe raha nasazy nareo ohatra ny amerikana zay tsy faly amin'io le mpitondra sazina fa za le vahoaka malagasy satria le mpitondra zao manaonao fonao anatin'lay revozy izy tanora ao anatin'lay raharaha ao anatin'le raharaha tena mamay be eto amin'ny tanàna io le mamay genona lay mpitondra manao an'io ka raha hiatraika ty an'le vahoaka malagasy tsy miombokevitra satria tsy le vahoaka malagasy ane rehefa navoaka tsika zany ny tena namoaka niny foana hatramin'ny ty an'io ty rehefa namoaka an'izy hatramin'ny farany ka menjera le sazy anao famitorana le olona satria firenena matanjaka be iny amerikana azo ataony tsara zany fa tsy oatra ny safosafoana oatra ny raharaha roa mivozy ny raharaha de ao anatin'izay sehatra izay fa aloha no miako anareo amin'ny rahalahy andria tsy laverygaetan andria malala fenoasina fitenenana ya efa mazava zay efa lavalava tokoa ary izy ty tsy hijanona araky ny voalaza maro jauna teo mafisina aloha ny fiarabany miarabantsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana teo anany fandehany ao amin'ny valamvalopolo tebokavalo miarabany maro jauna miarabany fenoasina ihany koa ombako manana zany fanehoakevitra izany satria ny tena mampametra-panontaniana ao anatin'ity tranga ity de le hoe rehefa maro na nehevitra am'izany na ny olona tsotra ary mahatakatra hoe tsy possible zany hoe boinina ngeda be miisa 5 be zao tsy ho fantatry ny mpitondra fanjakana ary na tiana na tsy tiana mahafantatra an'izany ny mpitondra fanjakana io le hoe lasa ahilika any amin'ny hafa moa le izy zao de mandeha ny resaka sy ny famonoana hafa ao anatiny ary zay no olana eto amitsika tsy mahalalany zany ataontsika hoe tsy fahombiazany zany lay mpitondra tsy mahalalany zany ataontsika hoe tsy fananany politika mazava izany ny mpitondra ary tsy miaika an'izany izy tsy mahalalany zany hoe tsy misy any ny fitantanana mangarahara eto amin'ny ty tanitsika ity tsy misy zany ataontsika hoe fampiarana araky ny tokony ho izy ny lalàna izany ary io fampiarana ny lalàna io de misy lay ataontsika hoe mizana tsindrianila ao raha izay no mipetraka de tsy maintsy any amin'ny vahoaka tsy mandady arina no mentefa lay izy de normal raha ohatra ka manao antsoavo ny ataontsika hoe reo mpanao politika manana ny maizy azy eto amin'ny firenena manao antsoavo sy manao ataontsika hoe appel horetany horendandry horeny zao tontolo zao indrindra ireo firenendehibe izay irotsaka anao fanadiadiana satria tsy maintsy hoava ny fanadiadiana efa mandeha izy zany zao efa mandeha ny feo any fa mandeha ny fanadiadiana ataon'ny FBI sy ny CIA ao anatin'ilay izy tsy maintsy hoavy zay ary tsy maintsy ho fantatra hoe izy ny coupable ao anatin'ilay izy ary rehefa izay de hilatsaka ny sazy ary eo no mahatonga ny zay no isorana ny reto ataontsika hoe misy ihany zany ny mpanao politika mahay mitsinjo ny vahoaka mbola misy ihany zany ataontsika hoe mpanao politika mikatsaka ny soan'ny vahoaka izany satria de ninona ho ambara tsy maintsy isy sazy ary tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny firenena malagasy sy ny fifandraisana
ara-diplomatika amin'ny any ivelany ty tranga ity de zay mahatonga nyrareo miteny hoe aoka re raha ohatra ka izy ihany ny sazy a mba tsy ho amin'ny vahoaka malagasy a no ilatsahan'izay sazy izay andeha moa iny ny ataotsika hoe karazana vaovao mafaly voalohany a mba tsy ilay 47% zany no fanapa-kevitra no raisin'ny amerikanina fa nametraka n'lay hoe 5% raha tsy diso azy zay amin'ilay abatseranana zany hitatsika arak' zany fa ireny zao azo ataotsika hoe na inona aloha zavatra mafaly zany satria fanapa-kevitra niova zany fanapa-kevitrany a mba nitsinjo an'izay ataotsika hoe firenena sy ny vahoaka ho amin'izay satria de presque ny aty Afrika mitovitovy amin'izay avokoa ary zay nangatahana hoe aoka mba tsy ny vahoaka malagasy a no hiaran'ilay sazy ary aoka kosa ireo tena tompona andraikitra izay ataotsika hoe nanome baiko a hanaovana nyreny tranga goavany reny a no tokony hosaziana eo anatrehan'izany afeno asiny ia anterina trano ny araba ombako manana zay a de manarotra ihany koa mirarosoa ny rehetra ao anatin'izao fotoana izao a mahabe resaka izy ty moa zany tsy lany fa saika isan-kerinandro a de mahita episode vaovao amina série-ny fanjakana foana sika asa aloha hoe iza ny mpanoratra ny tantara iza no mpilalao ny tantara iza fa ny vahoaka malagasy aloha zany zao no mijery a ary ny ery amin'ny fitsarana zany zao a de ny amerikanina raha ity raharaha boinina 777 ity no resahana ty le tonga amin'ny fitenenana ny hoe sobakaka latsapity ka de nitory fitiavana tamina maro andavaka tsy mihevitry ny ampitso itsony zany hoe radiny anao zany zavatra iaina nety Madagasikara eto de te hiverina any amin'ilay fiteny mahazatra hoe toy ny terabary le retsy ny hevitra samy laza ny heviny mahakasika an'izany tsirairay aby eny anivon'ny fiarahamonina misy atsika eny samy manana ny heveriny fa famaritana mahakasika ity raharaha ity fa ndao jerentsika ny amin'ny hoe tena tsy nahafantatra tokoa ve ireto gouvernement reto zavatra roa no mety hipetraka ao ny hoe mahafantatra sy ny tsy mahafantatra de zao natao ity tonga eo amin'le teboka anankiray hoe mandrosy matiray be iamotra matireny be satria nahoana lay fanjakana nafantatra ary raha tena nafantatra de hiverina zany fa fanjakana barofo raha mitonona tsy mahafantatra de aza manantena koa nefa ny alamaina satria natao rano dikain'ny zinga ve zany ny fanjakana de ndao resitsika nyteboka voalohany hoe nahoana moa ny fanjakana tsy hafantatra ny raharaha tahaka zao efa natsidiky maro jaona teo ny amin'ny hoe bombo sesety ny écran plat eo ihany koa ny resaka ino koa ty kofafa ny volamena lasa bolongamby zany rehetrarehetra zany nahoana nareo ny tonga de nahafantatra an'izany rehetrarehetra zany nahoana nareo ny nahafantatra an'izany raha miresaka ihany koa tsika ny hoe voalavo matiny donaty nahafantatra nareo ary nareo mihitsy ny tetateta tamin'ny hainao manjery mihitsy tonga de nitolo-kevitra hoe zao io ko ahoana tanora tsy mibitsy mibako antitra nareo vo hikapilakapaha aminatin'ity resaka ity na resaka goavana tahaka zao ve fanjakana de tsy ho fantatrareo hoe avy eo anatinareo izy io ary ndao entina amin'ny zava-misy fanaon'ny mpitondra sy ireo mpanohana azy ny resaka rehefa mitsidika toerana anankiray ireny nandeha ny tany Kongo nandeha ny taria Ambositra fa nandeha koa ny tany Sainte Marie inona ny zavatra lazain'ny fitondram-panjakana ity fampandrosoany ity zay tsy nisy tao anatin'ny 10 taona de hoetiko zany hoe atolotra ho an'ny vahoaka malagasy atolotra ho an'ny vahoaka malagasy zany hoe zay zavatra reny angely efa anokanany reny tsy hoe tsy misy olom-boatendry koa na olom-boafidy any amin'ireny toerany reny ko ny filoham-pirenena nde hitetateta isoratena atao voatango any amin'ireny toerany reny fa matoa ianao zany misoratena eny de tsy maintsy misy fanapa-kevitra avy any aminao atongavany eny ary ireo mpiaradia amin'ny fitondrana de miteny foana ny ty teny anankiray ity hoe izao dia hevitra avy amin'ny filoham-pirenena na eny anivon'ny fokotany na eny anivon'ny commune na eny amin'ny distrika ireo olom-boafidy miloko ny loko-panjakana oranjy de tsy maintsy miteny an'izany raha fizarana vary fizarana menaka fizarana tosika fa mena ko nahoana rehefa ao anatina
fiaramanidina lehibe izy ty nga tsy fandraitra anankidimy fa po inona eto ny resaka ahoana moa no everan'ny saina tsotro zao fotsiny hoe tsy nafantatra ianareo ianareo ngeny napetraka ho ray aman-dreny nampiandramy mafahefana teto amin'ity fanjakana malagasy ty fa zay hoe nentinareo tamina fomba hafa ilay fahefana nampiandramanareo de nesorinareo ary io tsy mahafapony amerikanina io so hoe nietretrinareo hoe nesorinareo ministry ny fitaterana de hoe milamy mandrara fa ny any ivelany zay efa atao hoe ambany de ambany ny tahan'ny kolikoly de mametraka mazava ny mangarahara fa tsotra ny eto Madagasikara misy an'izany hoe rehefa olona ao anatin'ny fanjakana de tsy azo injehana fa jereo reny ny tany ivelany tany la France Nicolas Sarkozy na tsy efa eo na tsy eo amin'ny fitondrana tsony ara za manantena ny hafa maina fa mandeha foana petraka amin'ny foana manenjika azy foana zavatra zay tsy mety natao fa eto Madagasikara rehefa vita amin'ny fanotaham-bahoaka de lasa mandeha miondrana de any aloha mangatsitsika any tahaka an'ity raharaha Romivosy ity raha ny sazony Romivosy any anisany hoe aloha averintsika kely fa izy nge tsy mahazo manitsaka any Londres itsony zay any le anisan'le sazy de satria fa tapidalaka le tahaka ny sokina nana amin'ny bato de nampodiny ny fanjakana indray fa ngatjamba sa tapina ny tsy mahalala ny raharaha kolikoly avo lenta vita amin'izany vehivavy zany ka eo mihitsy ny olana eo mihitsy ny olana araka ny tenen'ny Marjona ty hoe lany olomanga ve sa lany mpiaramiasa ny fitondrana satria de ireny ny zavatra hitatsika olona efa fantatra fa voatazona ary voaroy meloka tamina raharaha fanaovana kolikoly tany am'le raharaha zay mifilda no io fa mbola ataontsika hoe mahazo indray ny avarapatana eto amin'ny firenena ary zany zavatra zany de tena hita miariary ary fantatry ny besena maro zany na nidirany teto ne tam'ireny fotoana reny fa nampitaina tamitsika fa nahiditra tsokosoko ihany koa niverina teto tanindrazany izany zavatra zany de mampiahiahy ary mazava fa misy takona afeninao ary misy fifanarahana miafina ao ambadika izany ary eo mampametra-panontaniana hoe rehefa tahaka ninona lay tranga vao hoe andray fanapa-kevitra ny mpitondra fanjakana ary zay ny anteneniko tany am-piandohana hoe misy an'izany ataontsika hoe tandalana izany ve eto Madagasikara misy an'izany ataontsika hoe fampiarana ny lalàna tsy mitanila izany ve eto Madagasikara ary hitanareo fa araka tenen'ny Marjona teo tsy de tena hoe any loatra moa ny ho resantsika fa tsara ihany mampatsiahy an'izany hoe rehefa nivoaka atao amin'ny tony-pampanolalàna ifenoasina sy ny reniny ny didy mpitsarana zay ny teny hoe ny didina voaka zany zay ny teny hoe tokony hoe ny antany mora kanefa de toerana hafa no ary tamin'iny ary lay hoe tokony saika naverina tsokosoko tao amin'ny Azera ndray hitatsika am'izany fa misy arovanao misy zavatra feninao ao anatin'izany rehetrarehetra ary zany ny fahamarinana mikasika an'izay trango zany no tena takiny ireo fianakaviana ny havana sy ny namany ireo namoiny ainy rehetrarehetra tahaka izany ihany koa ny takiny vahoaka malagasy mahakasika ity boina 777 misy sadimy ity misy moa ny fanazavana lava dia lava ao araky ny tenenitsika teo hoe entina hanesorana ireo mpanome baiko any anaty tamazotra seratserany entina ihany koa hanodinana ny fomba fijery sy ny fisainany vahoaka malagasy fa na inona ho ambara tsy ho voahodina am'izany ireo mpanao fanadihadiana avy any ivelany sarotra ho an'ny mpitondra fanjakana sarotra ho an'ny tompona ndraikitra sarotra ho atsika eto
indrindraindrindra zay voakasiky ty raharaha ity a ny anotina ny sain'ireo vahiny a mpanao fanadiadiana mikasika ity raharaha ity ary efa nyteneniko foana hoe na inona ho ambara na tiana na tsy tiana tsy maintsy hisy a izay ataontsika hoe sazy milatsaky zay eo izay sazy milatsaky zay a raha amin'izao fahasairana nefa iainatsika malagasy zao aloha de mety ho sarotra ny fiantraika an'izany eto amitsika iny moa le fiteny hoe malahelo amlaza aminao fa de ho mafimafy a ny fiainatsika ity ary tena ho mafy a mihoatra an'izao ohatra fotsiny lay tenen'ny hevitra ny paritaka am'izao fotoana zao laha ho resaka tsena ny agoa io fotsiny ohatra akoatr'izay aitsika ihany ny filo amerikana araky nylay fomba fiteny frantsay hoe somary prévisible zay ihany izy a misy fanapakevitra tampotampoka raisany zany izy a arakaraka an'izay ataontsika hoe kajikajy apetrany ihany a noho izany tsy maintsy isy surprise eo ary zay ny antony angatahany reto mpanao politika reto hoe tsy tokony ny vahoaka malagasy a iray manontolo no iarany zany sazy zany ary eo mampametra-panontaniana hoe maninona tokoa mo no tsy hahafantarany ny mpitona fanjakana an'izany satria de fiaramanidina averiko foana fa fiaramanidina misy 5 be zao a ny eto Antananarivo azy izy ny fanazavana na de fiara iray fotsiny aza no vidiana au niveau an'ny ministera isan-karazany a tsy maintsy mampahafantatra ary tsy maintsy mahazo ny fankatoavana avy amin'ireo mpitondra ny firenena ireo eo indrindra zany mampametra-panontaniana hoe aiza ilay marina ary iza ny tena tompon'andraikitra ka ireo tompon'andraikitra ireo izay no antony tenenana hoe fahendrena tompoko araka ny teneny Marijona teo hoe fahendrena ny milazany marina fahendrena ihany koa ny mametraka fialana raha ohatra ka hita fa tsy mahomby a eo amin'ilay fitantanana firenena